Amizao campagne de lutte contre le diabète mandritra ny ray volana zao zany zay eto amin'ny dispensaire Karantanimena dia manome fijerena ny fatran'ny siramamy glycémie à jeun amin'ny maraina isan'andro mandritra an'ilay ray volana maimaimpona zany ho an'izay olona ho avy eo. Aferanay hatramin'ny enina ny fanaovana an'ilay test zany dépistage na tsy dépistage io dia zay tonga eo zany raisina daholo mandrapatapitry ny izay ray volana izay. Zay tolotra voalohany. Tolotra faharoa dia ny fanomezana spiruline 4 sachets de 25 grammes ho an'ireo olona rehetra izay hita fa diabétique, manampy azy amin'ny resaka sakafo sy manafaingana ny fahasitranany amin'ny fitsaboana ny diabète izay misy ao aminy. Ny tolotra fahatelo dia ny fanomezana ny fanafody izay ilaina amin'ny fitsaboana ny diabète, ireo olona hita fa misy diabète, fanafody izay ilaina amin'ny fitsaboana ny aretina rehetra manodidina ny diabète toy ny fialana sigara, ny fitsaboana ny tension, ny famerenana ny poids, poids idéal zany hoe fanesorana ny tavy be loatra ao amin'ilay olona, dia fanafody izay ilaina amin'ny fitsaboana ny voka-dratsin'ny diabète rehetra ao amin'ilay olona, indrindra amin'ny fahasimban'ireo organe noble ao amin'ireo diabétique ireo, dia ny fahasimbany maso zany, fahasimbana ao fo sy ny cerveau. Ny fitsaboana atao amin'ny dispensaire Karantanimena moa zany indrindra fitsaboana ny diabète dia manisy lanjany lehibe ny mesure hygiéno-diététique, zany hoe ny fanaovana fanatanjahantena araka ny tokony ho izy, ny fisakafoanana ara-dalàna, dia ao anatin'izay fampiasana ny spiruline. Mampiasa systématique ny spiruline dispensaire Karantanimena ho fanampin-tsakafo ho an'ireo diabétique izay voatery mifadifady zavatra le mampatavy ireny zany. Voatery ihany koa zay nisafidy ihany koa zay ampiasa ny spiruline systématique satria ny spiruline dia manana vertu thérapeutique amin'ny fiarovana ny olona tsy voan'ny diabète dia amin'ny fahasitranany diabète. Fa na ao aza zay zavatra izay mampiavaka anay ato amin'ny dispensaire Karantanimena dia zahay dia tsy miala ary tena mipetraka ao anatin'ny convention internationale amin'ny maha médecine conventionnelle ny médecine izay ampiasainy eto. Tsy miala ao anatin'ny recommandation, tsy miala ao anatin'ny schéma thérapeutique tokony ho izy izay ampianarin'ny faculté de médecine. Rahan'izao tontolo izao zany raha ohatra ka mampiasa médecine conventionnelle, idikany zany rehefa ilaina ny fampiasana fanafody dia mampiasa fanafody izay ekena ampiasaina amin'ny diabétique izahay mba ara-dalàna n'ilay fitsaboana. Feheza rehetrarehetra izay zany dia tsy ambaka ny fitsaboana diabète any ivelany mihitsy ny fitsaboana eto amintsika eto Madagasikara, ary ezahana aza ny tsara kokoa ny fitsaboana eto amintsika noho ny fananantsika an'ireo zavatra voajanahary ananantsika toy ny spiruline ireo zany.